Mamerina ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy ho antsika izay vao miaraka aminay ato anatiny ity vaovao manokana fahatelo amin'ny ity tontolo andro ity arahana amin'ny Kolo TV sy ny Kolo FM izany mazava ho azy vaovao manokana no arahantsika satria nisy ny vaovao izay nivoaka zany tamin'ity anio ity dia ny fahatongavan'Andriamatoa Marc Ravalomanana filoham-pirenena malagasy teo aloha eto Madagasikara amin'izao fotoana izao kanto ny tanterana ny vaovao nanomboka tamin'ny 10 tamin'ny 10 ora sy 10 minitra tamin'ny 1:20 ora teo ary izao amin'ny 2 ora mahery minitra vitsy izao araka ny fanambarantsika tamin'ny fahampalalam-baovao tamin'ny 1:20 ora teo dia vahintsika ato anatin'ny fandaharana Ramatoa Christine Razanamahasoa izay ministry ny fitsarana nandritra ny vanim-potoana ny tetezamita no député mapara ihany koa miaraka amin'ny président Andry Rajoelina tamin'ny minitra vitsy melony fanomboana zao fampalalam-baovao izao moa raha mbola tsy tonga tetỳ amin'ny studio ny tenany ka nantsonay dia nilaza fa tena mbola ao anaty fivoriana ary mihevitra izy ireo ny any hevitra amin'ity folakandro ity noho izany tompoko lasy tompoko vavy dia tsy tratra izany tsy tratra ny fotoana ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao amin'ny 2 ora izao na izany na zany dia misy ny fampalalam-baovao ary dia zahantsika hofitina izany ny maretsaka aloha zany mandeha ny feo amin'izao fotoana izao fa isy ny hetsika maro samihafa izay ho tanterahana eo anivon'ny mpitondra fanjakana amin'ny fampiarana ny tany tandalana izany manodidina indrindra ity fiverenana Ravalomanana marka ity mbola feo ary tsy mbola misy manamarina na mandiso izany aloha sangy loharanom-baovao azo antoka maro samihafa ihany koa no nyresaka an'izany ny amin'ny hoe misy ny fivoriana izany amin'izao fotoana izao ary eo anelanelan'ny hoe hisambotra sa tsy hisambotra ny filoha telo Marc Ravalomanana ny ady hevitra izay mianga indrindra fa ny eny anivony ireo tompona andraikitra mpanjakana ireo tompona andraikitra ny filaminam-bahoaka amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao hatramin'izao ihany koa dia tsy mbola misy ny vaovao ofisialy voaray mahakasika ity fahatongavan'Andriamatoa Marc Ravalomanana ity raha ny vaovao dia isy ny fionany amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny Hariva amin'ny 9 ora eny amin'ny lapam-panjakana eny Iavolo eny zany raha toka tsy misy ny fiovana mahakasika izany tamin'ity anio ihany koa nefa tao amin'ny TVM na ny fahitalavy mpanjakana izany nisy ny fanazavana nentin'Andriamatoa talen'ny kabinetra Henri Rabaranjaka fa hoe tsy ny fampiarana ary tsy nahafantatra mahakasika ity fahatongavan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto an-tanindrazana ity izy ireo misy mifanohitra ny vaovao anatin'izany rehetra izany ary mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ihany koa ny amin'ny hoe fa inona marina ny zava-nisy inona no zava-nitranga fa tamin'ny 1:20 ora teo dia nisy ny fionana tamin'ny mpanao gazety nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana teny amin'ny trano finenany teny Faravohitra taorian'ny fahatongavana moa ny solo-akanjo ny lehilahy napiditra ny karavato mena sy ny palitao izay nafantarana azy tamin'ny fotoana mbola nahateo anivony ny fitondrana azy nilaza ihany koa izy tamin'ity anio ity mahakasika ny raharaha-pitsarana izay miandry azy izany fa vonona hiatrika an'izany raha toka mitombona araka ny tokony ho izy izany rehetra izany mety tsy andry ny taona 20 sy 2 arivo ihany koa ny amin'ny hoe andray fahefana tao anatin'ny karazana vazivazy no tena valiteny marina ihany koa moa izay fanazavana izay rehefa nanontaniany ny mpanao gazety nilaza hiantsehatra avy hatrany eo amin'ny tontolo politika ity filoha teo aloha ity amin'izao fotoana izao arahantsika ny interview na ny ampahany zany interview zany izay nataony manoloana ny mpanao gazety Sitraka Ravony Arsan tsy maintsy ataontsika izay mampanana ny tena manitra zay mamaika azy eo karaha manontany ihany nareo inona je mamaika hiaro an'ireo vahoaka reo hanampy an'izay olona fa miasa miaraka amin'izy ireo manana be da be zany antanino manana matoa tonga eto na tsy namena raha passeport tonga eto Andriamatoa filoha zao hoe zany raha-pitsarana miandry anao amin'izao fotoana izao tompoko raha-pitsarana zao averika indreo mandeha ty raha ohatra maro ny kristianina aminareo reo dia misy fitenenana hoe asora aloha ny andro amin'ny masonao natandro amin'ny endrika eo zay anao vao mitsara ny olona fa izaho mihitsy nangataka hoe tena alefasy ny fitsarana tena marina raha ilaina ka manana fahefana afaka mitsara avoa ny avesety na avesisy tsy problemako zany vo avy alefaso ny fanontaniana napetraka ny sud-africaine hoe aiza daholo ny information milaza fa tena nisy ny fanitsakitsahana ny statut de Rome vorotony zay tsy mivoaka mitsatona tamin'ny talata sa tamin'ny larbi lasa tamin'ny herinandro ny dossier n'izany avesety zay nitory tany Madagasikara tany Sud-Afrique mahalala n'izany ary tonga tany dia ny Andriamandrosa ambassadeur taloha
tiako resana aminareo hoe tsy vaovao amin'ny information internationale manana be lavitra aminareo amin'izao fotoana zao ary te amianareo an'izy. raha valamanana marika teny amin'ny toeram-ponenany teny faravohitra no nitondra izay fanazavana izay rehefa nantaniny mpanao gazety mahakasika ireo teboka maromaro ireo fantanina maro moa zany no mipetraka amin'izao fotoana izao efa tafiditra ao anatin'ny tany-tandalana isika ary anao ahoana no fihetsiny andray ny toerany antoko mpanohitra ve ity filoham-pirenena teo aloha ity mahakasika izay hoe mandidina izay raharaha-pirenena izay anao ahoana no endriky ny fampiavanana sy ny sisa amin'ny vaovao dia mbola tsy nahenona ny heviny avy any andapana ny Ambohitsirotra na ny eny mahazo arivo eny aloha zany amin'izao fotoana izao ny fivoriana koa zany fantatra fa nandeha hatramin'ny androany maraina ny vaovao ihany koa dia ny amin'ny hoe somary namafisina ny fiambenana fitandrona ny filaminana eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao somary hita mifanaretsaka ny mpitandro ny filaminana maro samihafa saingy tsy mbola misy tsy misy ny hoe vaovao manokana tsara hotsindrina mahakasika an'izany fa dia mitohy araka ny tokony ho izy ny andavanandro mpiainany ponina aloha zany amin'ny ankapobeny somary ny resaka ny fanampin'ireo maso ivovahiny any ivelany sy ny vahiny maro samihafa ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny fahatongavany tamin'ity anio ity izany nisy voalaza fa mbola tsy voarainy ny passportny moa zany dia isan'ny nahavariana ihany koa zany rehetra izay fantanina napetraka ny mpanao gazety eo vina izy ny tonga tamin'ny fomba ahoana ny dirany teto inona ny fifanarahana ao ambadika izay rehetra izay somary nitsafidy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa dia tsy resaka an'izay aloha zany izy tamin'ity anio ity arahantsika indray ny ampany ny faneho-keviny mahakasika an'izany tia eto fa tena tonga tsy antanina hoaniko hoe ahoana na oviana ny atonga avaketo ary tsy tiako resanareo izy niaraka amiko za rery ny tonga tsisy niaraka taminy ary ny antony dia tsotra satria ry zareo samy niezaka daoly ataonao aterinay niresaka tamin'ny président Kikwete tamin'ny Tanzanie dia inona manakana anao tsy amelan'le rangahy ody dia anytanizo fa any any anytanina dia niresaka tamin'ny tao amin'ny Afrika Atsimo zay nisy dia hoy izy nitao hoe tena mpandaminana zay fa mbola mila fotoana izy dia niresaka tamin'ny Amerikana dia laza hoe miazona anteninay zay fa fodinay Madagasikara tsy resaka an'izay intsony izao fa tonga aty efa eto azo ny zavatra tiako resana mivoaka malagasy dia averiko indray mandeha tena ty ampisongadina ny fahaizanay ny fahaizantsika ny fahaizako mampandrosa an'ity Madagasikara ty satria tena marary mihitsy ny foko mahita ny vola zay tokony ho azo tamin'ny mapy lasany Mozambika nahazo 7 milliards de dollars zareo dia manao an'ireo investissement ngeza be ao Afrika ao Mozambika niantso ao président Keller tokony iontsika fa zay tsy misaraka aminao mihitsy zay ary ianao mifantatray niresaka tamin'ny Louis Michel tamin'ny lakamisy niresaka tamin'ny Béranger tamin'ny sabotsy maraina hitanareo zany tsy mitsahatra mihitsy ny fifandraisako tamin'ireo olona venivelany nilaza ny tsy anakorotana ity filoham-pirenena teo aloha ity raha tonga androany maraina fa nilaza hitondra fampandrosoana ny tsikaritra moa zany teny toerana saika hita teny avokoa ry manandafy Rakotonirina ireo mpiaraka amin'ny akaiky toy ny Ramatoa Antarandriamandranto sy ny sisa izany ankoatra ny fianakaviany tsikaritra kosa fa tsy teny toerana ny député Yanitra Rasolonjatofy sy ny député Girivo Randrianarso izany izay isany ao anatin'ny mouvance Ravalomanana koa tsy mbola taza mpanao gazety teny faravohatra ihany koa ny ministra Roland Ravatomanga tamin'ity maraina ity zany ny fomba fiteny na ny atao hoe fomba faneho-kevitra kosa dia tsy karitry ny mpanara-baovao tamin'ity anio ity fa tsy niova firy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nilaza mazava izy fa tsy manana ny rariny amin'ny vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana ankehitriny hitarika any antoko mpanohatra ve ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana inona ilay pakady politika mety ho ataony manomboka izao izany satria raha ny fomba fiteniny dia tsy miaraka ary manohitra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao izy na dia miresaka ary nilaza fa dia vonina ifampiresaka amin'ny rehetra ary vonina ihany koa hiatrika n'ilay conférence au sommet zany na ilay fionana tampony ny filoha teo aloha sy ny filoha ankehitriny raha toka misy izany arahantsika indray ny heviny rehefa nanontaniana mahakasika an'izay mety fomba politika hitondrany ny mpiaradia aminy manomboka eto izay nahazo ny reconnaissance internationale ny filoha voafity hoe démocratiquement
fa tsy nahazo ny legitimité ny malagasy satria nahoana tsy tena ny safidy ny voaka malagasy no ny voaka satria napetraka nareo daholo ny hoe nini si tsy fantatra anaovanao azy tany dia zao mivoaka tsy mbola milamina ara-politika mihitsy eto Madagasikara tsisy ny stabilité dia nilaza koa reo mpamatsy vola fa hoe on lui accorde le bénéfice de doute dia tsy fantatra zany teny zany fa ay misy frantsay io a zay nyresan'zareo any amin'ny FMI any dia niresaka tamin'ny Union européenne tamin'ny herinandro izy hoe sur les transitions bis dia niresaka tamin'ny zareo homme sadeka sy ny Union africaine président ataonay izy atongavana na Madagasikara tonga aty amin'izay izay raha ohatra hoe ny zany nofitinina ny resaka izay nataony manoloana ny mpanao gazety naharitra teo amin'ny 70 minitra teo moa izany valanresaka ho an'ny mpanao gazety nataony ity filoha teo aloha ity izany ary maro be ny atao hoe resaka samihafa fanandefa izay ny kely indrindra azona amin'tinana azy noho ny izay hoe zoantsika olo-pirenena afantatra ny hoe inona ny zava-misy zany tamin'ity an'ity inona ny nambaran'ity filoha teo aloha ity atreto na dia misy ary ny atao hoe fanangonam-baovao atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao atao amin'ireo namana mpanao gazety dia saika sarotra ny mahazo ny hevitra avy amin'ny mapara na ihany koa avy amin'ny HVM zany amin'izao fotoana izao satria dia samy milaza mbola ao anaty fivoriana avokoa ireo rehetra izay naton'ny mpanao gazety tamin'ity an'io ity heverina fa hatramin'ny raha hariva dia isy ny fanahian-kevitra mahakasika izany ny vaovao fotsiny amin'izao amin'ny ray ora sy 13 minitra izao dia hoe milamina ny eto Antananarivo ary tsy misy ny atao hoe hetsika manokana eny anivon'ireny toby miaramila ireny fa ny fivoriana ataon'ny lehibe ny etamajoro sy ireo manodidina azy sy ny fivoriana izay mandeha eny avoaloha amin'izao fotoana izao zany no isan'ny vaovao miezaka ihany izay moa niakany hoe inona ny vaovao ofisialy amin'ity an'io ity ary inona ny fanazavana entin'ny fanjakana mahakasika ity zava-nitranga tamin'ity an'io ity andeha ary aloha iverenantsika tompoko lasy tompoko vavy no inona no nanahoana ny zava-nitranga teny faravohatra teny androany tamin'ny fotoana izay nahafantarana izany fa tonga ity filoha pirenena teo aloha ity amin'izao fotoana izao ihany koa moa zany dia mbola sarotra ny miakatra eny raha ny resaka fifamoivoizana mbola miantrana ihany koa tsy lavitra ny faravohatra eny ny camion ireo mpitandro ny filaminana saingy tsy mbola midina ao anatin'izany camion sy izany fiarabe izany izy ireo amin'izao fotoana izao iverenantsika ny zava-nitranga ateny faravohatra eo amin'ny sary ny sitraka Ravony Arson sy Mikael Ramarolary Albertin Ramialy Arivo Tonga aqui, Dada. Tonga. Amen. Amen.
za fotsiny tsy tatitra tsy ahitanareo ny zanaka le olona ve tongetra rehefa za avy nijeriny tany ambanidia dia tareka iny le lasa sinory aza matahotra tsisy na firenena izy na olo izy akafanana malagasy na dia zay zany zay aloha izy fa eo ihany nareo va zaza tiako resana aminareo zao ary tiako fatany rehetrarehetra veriny eto Madagasikara aho miala teto Madagasikara aho zarena sy mivadika sy lalao nefa tafaverina teto izy taloha niverina teto zarery tsy mitoran'izaniza fa raha ohatra ka tsainareo koa nefa mipetraka misy toko ora avy eo izay ny amin'iny zavatra antranga teny faravohitra iny zany tamin'ity anio ity andro any maraina taoriany nahafantarana moa fa dia tonga eto zany ity filoha teo aloha ity ny vaovao farany nampitainy namana sitraka Ravony Arson azo tamin'ny Anjantarby tato anatin'ny fampahalalam-baovao teo dia nisy ny kabary izay mbola nataony manoloana ireo mpombady zany tamin'ny atoandro teo zany hoe vao minitra vitsy izay teo amin'ny 10 minitra teo na 3 minitra teo nitapitra izay kabary izay isan'ny nambarany dia hoe vita ny faravohatra aloha zany zao no fionany tamin'ireo mpombazy izay ny teboka ray voalohany faharoa ihany koa dia ny hoe itety any Madagasikara ity filoha teo aloha marika Ravalomanana ity ary dia mangataka amin'ny vahoaka malagasy hiaro na hiantoka ny resaka sécurité na ny fiarovana azy izany izay no afatra izay nampitainy teny antoerana fanontaniana maro moa no apetraky ny mpanara-baovao amin'ny hoe amin'ny fomba ahoana no hanatanterahana an'izany alalana avy aiza dia aiza ho aiza no fampiarana ny tany tandalana eto amin'ny firenena inona no fihetsiky ny fitondram-panjakana tahaka ny ahoana ny ho endriky ny fivoriana eny amin'ny intermerim-pirenena anomboka ny faraka 20 ny volana oktobra ho avy izao iza no hitarika ihany koa ny opposition na ny antoko mpanohitra raha itety any Madagasikara ity filoha teo aloha marika Ravalomanana ity inona no ho vokatrizay eo amin'ny filaminana sy ny fampandehanana ny raharaha-pirenena amin'ny ankapobeny manoloana ny didim-pitsarana izay efa nivoaka mahakasikazy ihany koa inona no ho fihetsiky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tompoko lasy tompoko vavy fanontaniana iandrasambaliny avokoa ireo rehetra ireo ho anay mpanao gazety moa dia ny manangona ny vaovao rehetra mifanaraka amin'izany no anjara andraikitra sy adidinay isika miaraka amin'ny Kolo FM sy ny Kolo TV ihany koa dia tsy ho diso amin'izany arakaraka izay fivoahan'ny vaovao samihafa amin'ity tontolo andro ity manome fotoana ho antsika ary amin'ny 3 ora raha toka tsy misy ny fivana ao anatin'ny vaovao manokana miankina amin'izay azahoantsika ny réaction officielle zany na ny atao hoe valin'ny faneho-kevitra avy amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana maro samihafa amin'ity anio ity hatreto aloha dia mbola sahirana ny mpanao gazety araka ny nambara teo mety ho nahagagantsika ihany koa hoe naninona no tsy nivahiny tato anatin'ny vaovao indray ramatoa Christine Razanamaso araka izay nambara tamin'ny 2 ora tamin'ny 2 ora latsaka teo izy dia nilaza fa tena mbola ho anaty fivoriana izy ireo amin'izao fotoana izao ka tsy mbola afaka niakatra eto amin'ny plateau kanefa dia hita eo ny mety ho fiovan'izay amin'ny 3 ora na amin'ny 7 ora alina raha ariva tompoko lasy tompoko vavy isorany ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany tato anatin'ny vaovao manokana raha ariva ny fotoana antsika manaraka veloma tompoko